Efa resaka ny États-Unis ihany sika dia nitanterahana tany New York tao États-Unis ny faha 1 volana septambra lasa teo ny fifananana teo amin'ny orinasa any États-Unis sy eto Afrika na ilay antsoina hoe US Africa Business Forum. Nanana solotena roa tao anatin'izany ny tontolon'ny fandrarana teto Madagasikara, iray amin'izany ny teo anivon'ny Vision Madagasikara na ny VIMA izay niona tamin'ny tampahalaala vaovao ny maraina teo. Betsaka ireo mpampiasa vola linany ampiasa vola eto Madagasikara raha ny hita nandritry ny US Africa Business Forum no tanterana tany New York farany teo raha nambarana Andriamatoa Zuzarboka, flotele général ny VIMA nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao androany teny Akorondrano. Anisan'ny fanontaniana petraka ireo mpampiasa vola raha toa ka efa misy ny fahatoniana ara-politika eto Madagasikara ary tsikaritra fa efa nisy fivoaran'ny toetra ratsy aorian'ny fifidianana filoham-pirenena démocratique. Donc j'ai rencontré des investisseurs dans plusieurs secteurs et ils sont intéressés à venir à Madagascar, mais à chaque fois il y a un mot qui revient, c'est vous en êtes où au niveau de la stabilité politique. Donc ça c'est la première question qu'ils me posent, parce qu'ils veulent un pays où il y a au moins la base des règles démocratiques. Sehatra maro no mahaliana ny mpampiasa vola, eny hatramin'ny sehatry ny fampianarana azy. Notsehivin'Andriamatoa Zuzarboka fa vokatry ny fionana toy izao ny taona 2014 no nisiny ilay fifanarahana mikasika ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny herinaratra eto amintsika niarahana tamin'ny Symbion. Mikasika izay indrindra dia nisy ny tetikasa niarahana tamin'ny Symbion Power momba ny famokarana 40 megawatt eny amin'ny tobim-pamokarana ao Mandriseza. Hatreto 10 megawatt no vokarana. Omaly no nisy ny fandraisam-bola voalohany raha ny fantatra ary 3 cents hors carburant no amarotana ny kilowattheure amin'ny Jirama. Fanamby lehibe ho an'ny Symbion Power ny fampiasana ny solika mavesatra izay vokarina ao Tsimroro raha nambaran'ny flotele général ny VIMA ity. Efa nisy ny andrana izay natao ary efa mirosy ihany koa ny fampiresahana amin'ny Madagasikara olona mikasika izany.